ity fikambanana ity moa zany dia miezaka anandratra ihany koa ny fomba mampanao japonais eto amintsika eto Madagasikara. Maromaro ny teratany japonais miasa sy monina eto amintsika ary mivondro anatin'ny fikambanana association des anciens amis de Madagascar ihany koa izy ireo. Hetsika maro nefa no tokony ho tanterahana vao tonga any amin'izay tanjona izay ity fikambanana ity. Asiana moa dia fikambanany mety milary ny Japon, izany hoe ireo missionnaire na mpitrarika na mpianatra tany Japon zany efa mihoatra efa marobe zany ny mpikambana. Ny tanjona zany dia hoe ny AJM isan'ny manelanelana ny gouvernement japonais sy ny gouvernement malagasy mikasika ny voalohany aloha fanatanterahana didigasy maromaro izay tanterahany Japon eto Madagasikara dia izay zany mba manampy ny draky fanatanteranandreo amin'ny fanampin-tsika. Dia misy koa zany misy aksa maromaro zany izy. Dia misy koa zany hoe karazana atelier ataonay ka le atelier dia hoe karazana fikarakarozana amin'ny olona lavitra kely tany Japon dia anitsarana kokoa zany ny fahaizana sy ny manaparitaka ny zavatra ninarana na ninatany Japon. Dia fately koa zany misy saksa anankiray dia mikasika hoe fifandraisana no lafina kolotsaina na hoe fifandraisana amin'ny communauté fiangonana japonais sy malagasy zany dia matetika zany ny ambassadeur Japon sy ny AJM no lohanarana.